Valikafatra ho anareo FFKM tsy nareo niaritra ny mafy tamin'ny zavatra niainana io. Foloano any enjehan'ny fitondrana Andry Rajoelina ny tedavina mifindrafindra trano nasitrika ny ray aman-dreniko. Avy eo koa mbola nahely ny tsao hoe miaraka amin'ny fitondram-panjakana dia mbola saiky niaran'ny atezeran'ny tanora. Tsy nareo ny niaritra an'izany ka tsy nareo kory ny andeha merina indray ny olona nanao an'izany eto. Tsisy rarahiko fivavahana aloha zao zafikelina mpiandry zafikelina pastera zanaka mpiandry fa tsisy rarahiko le fivavahana aloha fa firenena ny resahana. Tsy manana olana fivavahana fa manana olana aminareo mpitondra ny FFKM sasatsasandreo. Krizy tao anatin'ny 70 taona efa nareo foana ny teo. Fa maninona hatramin'izao tsy mety mivaha satria nareo tompoko dia fitaovana lasa fitaovana nareo fa tsy mametraka ny tena neutralité anareo miaraka amin'izay mpitondra mahafalifaly anareo eo nareo. Zao nareo dia hoe avereny indray Andry Rajoelina natrika concertation. Tsia raha verina eo dia samborina aloha mifantatray. Tsaraina izay tsy manaiky nijaly izay nampijaliana ny gendarme izahay ny namanay nidorana ny volony tsy nareo FFKM no an'izany fa ho resahako indray ny tsy fahavitanareo amin'ity firenena ity. Nareo foana lazaina mavita anazy nefa crise 91, crise 2002, crise 2009 ary ny 2009 arany constitution nosoratsoratany tsy haiko hoe Jepeto sa Astérix ny nalefanareo teo constitution lalam-panorenana izay manome fahefana tanteraka amin'ny mpitondra. Faly arenareo nametraka anazy teo. Taizany adidinareo amin'ny FFKM nareo niaro ny vahoaka hoe ay misy zavatra tsy mety tena manam-pahaizana ve nareo resahako ny 91 ohatr'izay koa constitution latsa-datsaka napetraka ny miaramila forcena napetraka ny miaramila tonga ny 2002 tamin'ny andro Nravalomanana ohatr'izay koa tonga ny fotoana Andry Rajoelina ohatr'izay koa dia mbola nareo FFKM marery ve ny atokisana anao an'io aiza ny ara-draizana aiza ny herivelo rehetra tsy nareo rehetra tsy avelanay ianareo rery ny anao an'io. Tena hoe tsy avelanay revolutionnanay tanora ty arovanay ohatry ny lioana izay aro an'io ary rehefa tsy mety hoentina pahendreninareo dia tena hoentinay amin'ny lohamboto. Mahay jolam-boto izay zaza nianatra izay fa rehefa tsy mahay hoentina pahendreninareo dia hoentinay amin'ny lohamboto. Tena hoe atezerana ny anahy mandinika ny ataonareo FFKM. Zay tsy manakana ny sin'ny asizy fa tsy ianareo irery. Mila hitanay daholo ny zavatra miseho rehetrarehetra ao fa satria revolutionnanay tanora ty ho an'ny Madagasikara fa tsy ho anareo olombitsy ireo. Averiko aminareo zay rehefa tsy mahay hoentina pahendreninareo dia hoentinay andritra. Akory aby sy atao lava bara resaky FFKM. Jesosy da nanafatry fa ny voany no amataranareo ny azo. Raha iny FFKM ny samanasa any Andry Rajoelina ny FFKM fa mba namaky an'ity ten'Andriamanitra ty hoe sory ny mpanirasira dia ho afaka ny fifandirana. Manao tsinitsinina vahoaka ny FFKM ary manao tsinitsinina ny mpitolona, manao tsinitsinina ny kapisaty. Zao ary andana ny FFKM maka ny Rajoelina ny Dubai dia miditra izy fa mbola misy olona ambany lavitra ny heliko Rajoelina migadra ao nangalatra tokana avoay koa manao fokanan-tom-pirenena. Misy olona voendrikendrika fotsiny ao avoay daholo fa tsy ilay fokanan-tom-pirenena no atao fitaovana ampidirana any Andry Rajoelina. Efa fantatrareo fa Andry Rajoelina dia efa misy raharam-pisarana malagasy fa manameloko azy dia sahanareo mampiady ny gasy, sahanareo zao ampidiro izy dia aza milefa nareo fa nareo tompon'andraikitry ny zavatra ataonareo fa tsy hevitry ny fiangonana io hevitry ny FFKM io. Alefaso ary
Ty maraina ny talata fa 7 volana desambra ity betsaka ny zavatra azo resahana sy ifampizarana eto hoaniny anio fa ny anokafantsika azy angamba satria ny dady androany raha hoe amin'ny lafin'ny fiainam-pirenena zany tsy eto ihany fa maneran-tany amin'ny resaka hoe fametrahana ny fahitsina ny ady amin'ny kolikoly izay isan'ny hoe fototra lehibe amin'ny makany amin'ny fampitiahana raha-toekarena dia androany zany isan'ny hoe anamariana ny andro maneran-tany adinany amin'ny kolikoly izay hoe ho an'ny Madagasikara isan'ny hoe ratsy toerana alohantsika eto ambonin'ny tany raha io lafin-javatra io satria any amin'ny fa 100 amin'ny firenena 20 tsika zany hoe efa ny akaikikaiky ny faraparany fara mampahatsiahy zany tsika dia tany amin'ny 6 desambra 3 no nanaovan'ny firenena mikambana ny fifanarahana iadina amin'ity kolikoly ty dia anisan'ny nanasonisy nanao ny fanekena toaratan'izany Madagasikara dia tamin'ny taona 4 moa zany raha ny tantara moa no nitsangana ny Bianco zay hoe niadina tamin'ny kolikoly rafitra amin'izao fotoan'izao moa izy eo ambany fiadidin'ny fiadidinan'ny Repoblika dia raha nylarana zany tany amin'ny taona 4 tsika ny hoe tsara toerana tsaratsara toerana dia 4 tsika fa 20 teo ankehitriny tsika ty amin'ny fa 100 zany hoe hatreto ny totongana ny resaka hoe ady amin'ny kolikoly teto Madagasikara dia hoe mipetraka reo rafitra samihafa miaraba na manatahita sady miaraba ny toky miaraba ny terisitany manahirana ny miresaka an'izy nefa ny zavatra tsy maintsy resahana miaingany amin'ny taona 7 tsika vao miresaka n'le taremarika ny eno ny toky teo nyteresahan'ny toky teo dia tena hita satria rehefa nampiresahana reo sambatra raha raisam-pirenena moa zany matetika na fikambanana tsy miankina no manao fanadihadiana fa satria raha ny fanjakana no antanena dia miteny izy hoe mandeha foana ny orosiny ato fa tsika zany taremarika no le ny tantaraina teo no miteny dia hoe ny tena olana zany ny atsika dia mirafitra rehetra miaingany amin'ny faratapony zany ka hatrany amin'ny raha ministera zany dia ohatra hoe any amin'ny minisitra ka hatrany amin'ny mpamafatrano sy ny gardien sy ny mpiandry parkina inona ny mety mahatonga an'izay tsika tonga dia mahavaly an'le izy daholo le izy tsotra be rehefa manao ny lehibe dia manao le debo dia manao le sodebo dia manao dododolo ny rehetra dia tsisy miteny dia napetraka tsika ny rafitra dia n'le izy koa moa tsy dia tena hita le fanasaziana zany ka io isany hoe lesoka sy olana raha mahita ilay hoe mila tsotrano etsatsimba za zao ohatra raha misy ministra dia endrika anankiray aloha hoe fanavaozana hoe entin'ny fitondrana ankehitriny ilay hoe zay voarorokolokolo na iza na iza tokony alefa tsy manina avaka alefany amin'ny tribunaly ambaratonga voalohany fa Madagasikara efa mipetraka reo rafitra miisa 5 ao anatin'ilay hoe système anti-corruption dia eo zany hoe Samifina, ny Bianco, ny Araia, ny CSI, ny PAC marina hoe misy niezaka tsy manentsika ny rafitra reny tsika fa tamin'ny lafindray dia ohatran'ny ny evaeva somary nemitra teo amin'ny fa 70 fa 270 fa 270 miodikodiny atsika fa tsy mba nihena mihitsy hoe midina ohatra fa 200 dia fa 100 tafaverana tena enjana be fa zay no mangeza be zany raha hoe miroso amin'ny fanavaozana sy ny anahy moa zany ny ampiarahako foana raha vao miresaka hoe fanavaozana sy fanondrena dia hoe fanatsarana any anatin'ny fotom-pisainana mihitsy zany no atsaray satria lizy nge zao ry toky sy ry-pianao jainy na ho atao 50 aza ny rafitra eo zany raha tsy voataiza sy mahafantatra tsara ny maharatsy an'le zavatra ataony ny olombelona ray zany dia ataony foana iny dia nisy fotoana moa efa nyresaka tety anytsika le resaka hoe fanetanana sy fanabeazana iny zany ny tokony hoe mafy be amin'ny sehatra rehetra kolokolo moa zany no ty loha hevitra tsika nity hoe na any amin'ny fomba fiampitana arabe na any amin'ny resaka fahadiovana na ity resaka kolikoly misy fanetanana sy fanabeazana mila atao zany isan'andro fa le izy tsika toky manana an'izay hoe fametrahana vaty fototra
lancement officiel indraindray andro indraindray lasa misy endrika hitedavana famatsim-bola satria zay ny filana sy Aza hita. karazana hoe rafitra sain'ireo mpiara-miombonanto ka apetraka mba hoe tena mametraka satria naiza zany resaka hoe famatsim-bola fiara-miasa indrindra am'ireo hoe mpamatsy vola mahazatra de eo foana ilay hoe bonne gouvernance tena isan'ny hoe masitsivana na fanjakana tsara tantana izay tena hoe jerena ao anatiny hoe de mametraka rafitra tsika fa indraindray zany lasa ohatran'ny sanatria lasa rafitra andanimbolana hoe budget vory fotsiny de zay misy ny finiavana ho anova am'izao fotoan'izao ary ao anatin'ilay hoe politika mpanjakana apetraka ao anatin'ny PGN hoe ady amin'ny fanetibe ny firenena ady amin'ny tsy maty manota de nirarena fa tena hoe hitondra vokatra sy fiatsarana any amin'ny asa-panjakana sy ny sehatsara toekarena samihafa satria na inona resahantsika zany a isan'ny hoe fosotra lehibe sakana hoe malaina ohatra tena hoe akaiky kely hoe any anaty barao-panjakana tena sahirana neny malagasy miditra any am'ireny de lasa misy ny alay-pana hoe tena amy kely malala olona eo ihany koa ny resaka hoe maika fa zay mbola ody lavitra ny fasarotana ny hoe lourdeur administrative isan'ny hoe enjana eto Madagasikara de reny hoe isan'ny hoe fanatsarana ihany koa zany ohatra hoe na de ingana hoe amadiana ny resaka tena tsy haiko fanavozana promax mihitsy zany zay ny malaza ny amin'io resaka asa-panjakana fa marina na de hoe famadiana ny taratasy-panjakana sy ny sisa amin'ny teny malagasy ary dia zavatra anankiray a boky tany zao ta efa mba hoe manampy amin'ny malagasy ao anatin'ireny ka zay le malagasy zany zao le zavatra misy efa eo aloha lay zay le hoe tsy ampy le taty amina sehatra fanabeazana teny mbola kely de lasa le mataotahotra fanjakana mataotahotra manam-pahefana misy an'iny indrindra zany eo any ambanivohitra de iny efa sakana ray le ho any amin'ny barao-panjakana tonga ao misy ramosena madama mbola mitrerona be ao de vomi tsy mazoto le olombelona na ohatran'le any amin'ny hôpitaly sasany ataoko sasany so be deta tonga zao efa mitorana le olona misy vola velo any de zany no miteraka fahasorana de manosika ny olona anao ny tsifanao mandika lalàna moa zany resa satria misy lalàna mifehany zany resaka kolokolo zany de laza tsy mety izy de manatena be mihitsy tsika fa misy ny fanatsarana maraparanantsika niny resaka iny fampahafantarana fotsiny hoe anio zany no isy ny fianianana ataon'ny tompona andraikitra eo anivon'ny samifinina izy io etsy amin'ny suprême cour suprême manosy de eo ihany koa ny fankalazana fanokafana zany fitokanana ny fampiasana ny angovo azo avoazana eny amin'ny samifinina eny foibeny eny satria nahazo jiro masoandro koa zareo ndao ataontsika zay ry Clara jiro azo avy amin'ny heran'ny masoandro ohatran'le ny amin'ny université de isan'ny rapitso moa no anoizatsika azy rapitso lay hoe lancement officiel na ny fanomboana officiel an'ilay fikonan-doham-pirenena fa misy vaovao milatsaka misy lohateny gazety am'izao marain'izao milatsaka hoe Andry Rajoelina mety hoe invité surprise ao anatin'izay azo hoe mitongona ve satria fa amin'ny laviny anankiray ny raha-pitsarana mahakasika an'ity filoham-pirenena teo aloha ty zay tazana nisy nakasara tany Dubai tany de mbola enjakenjana ihany ary manampy ny fitondram-panjakana kehitriny no hoe niady amin'ny tsy maty manota zay namana toky de efa hatramin'ny herinandro teny ngamba de mijery an'le fifanasana vangy ao amin'ny Facebook de zao le zavatra mandeha zany hoe le ataoko zany hoe olona mametraka baraingo na hoe mety hoe manakihana ny fomba fiasan'ny fanavozana ny republika esorinareo ve ny mahamalagasy azy de ave izy amoahnareo didy fampisambolana de misy manoratra aty amintsika mantsy zany ahoana tokoa de hoe averina resana kely le izy ny olona ray nanao eloka teo amin'ny tany ray firenena de zoan'le firenena no tsara azy jerentsika fotsiny zao tam'le hoe Apollo le resaka Apollo iny frantsay ange le nigadra teny tsefa raha misy inona zao reto mialatsiny am'ry rahala
afrikana matetika le mpanao vato le trafikana ohatroatra de mihinana anie fa tsy hoe tsy malagasy de tsy azonao samborina rehefa tany republika Madagasikara de azony fava raha hoe nangalatra vola tany Dubai izy de tsy aty izy no tsarainao fa fitsaratany a Frantsa izy de hafa fa manana raha-raha-pitsarana manana raha fitsarana eto zany izy de reny efa nytenenindrareo reny moa misy ahana kolokolo goavana raha le fanazavana ministry ny fitsarana andray Macri de manana atota taratasy momba an'io zany ny fanjakana malagasy de eny satria raha mampasatsika ny hoe aty amin'ny akolafy rajoela aloha raha ny tsabasisikatra de miezaka zany milalao an'ilay hoe manana ny toerany sy ny tanjany amin'ny tontolo politika de raha tamin'ny iny isan'ny tsaroko sy tsy aivoko hoe tamin'ny 2020 ny volana oktobra nisy alahetsika teny Analakely notariandry Ramatory Narakotomanga zay hoe any Aponja moa izy am'izao ny ministra teo aloha zay lasanviana solombavam-bahoaka Ramatoa Saondra Armalala de isan'ny hoe fanandrify indrindra tao anatin'ny fahatongavan'ireo mpanelanelana sy iraka avy amin'ny vondrana afrikana hoe hanao fanadihadiana de hoe niazana naseho hoe manana ny tanjaka sy hoe tsy azo iodivirana amina resaka dinika politika sy fifanarahana politika mety andeha ka zay raha andeha zany la ifokonandoham-pirenena hoe aritra enim-bolana moa izy io raha ny tombatombana hoe alaina ny hevitra ny rehetra hatrany amin'ny fokotany misokatra isy hoe expert anankivalo iara-iasa amin'ny FFKM ao anatin'io de mety amin'ny lafindray hoe so de tsokony afangaro ihany lay mety hoe fifanarahana politika sy ny hoe fikonandoham-pirenena concertation nationale ahafahana mametraka fototra sy rafitra amin'ny resaka fitsarana tsara be le fanontaniana zay misy an'le hoe jurisprudence zany hoe didy fakatahaka mety hoe misy fomba fiasa fakatahaka ihany koa ve fa iverina tany amin'ny 2024 le fito amby folo martsa le niala Andriamato Marc Ravalomanana napita ny fahefana tany amin'ny miaramila de atsika nytoyany miaramila indray nivory de nampita fahefana tany amin'ny andro Rajoelina teo ambany fiahiny Andriamato Noriperlala Ratsirahonana de nandeha de nitsoka Marc Ravalomanana niala teto Madagasikara 2024 de tany de iny mahasamy hafa azy sy Andro Rajoelina moa zany Marc Ravalomanana manao aloha foana de araky le méditation sareraka milaza fa ody isako ny farany taony dada fa 724 izy no tavaverina teto rehefa tsy oktobra tsara satria izy nanamarika anaky rehefa tsy filotsony rehefa tsisy teteza mitatsony zany le olona ny fanditra taminy de niakatra ery rajonary mampianina de tonga Marc Ravalomanana fa raha nisy ny dinika natao de raha asa tsarotsika tamin'ireny misy an'le mouvance ratsiraka mouvance de ny solon-tenana no mandray anjara amin'ny dinika rehefa misy dinika natao tany ivelany de tonga tany izy fa izy zany tsy tavaverina tety mihitsy nisy taona nanatrehana an'ireny de anyresaka tamin'ny floisany teo aloha Zafy Albera sy Didier Ratsiraka zany Andriamato Andro Rajoelina mety tany Afrika Atsimo izy zay na sy tadidiko de hoe azafady président mila mody mihitsy de tonga de ny amiranana namaly enao Andriamato Ravalomanana vao heri-taona zay ny anay aza 7 taona zay tsy navelanao nody fa tsy zany aloha maika misy zavatra ohatroatra zay le izy efa mieritreritsika hoe efa mivonona be tsara ny maître Yanitra Razafy Manatsoa no mikarakara an'le raharaha io miaraka amin'ny FFKM mampitarika fanendriany zany flankevitra ministra zany minotsika fa efa niomana ry zareo ary iasa de jereny io fa misy mianiany mihitsy zay hoe de efa so de tokony miresadresaka Marc Ravalomanana aloha le Andro Rajoelina ahoana ny nataonao fa le izy mantsiny misy tsika tsy tia an'ilay hoe inclusif zay moa zany izy ototoly satria efa manana ny solotenany koa normal zay satria vao nisy ratra zany teo vao nisy ratra teo de manahirana be iny fa jerentsika eo ny fizotran'ny raharaha ny fitsarana mandeha ny dinika moa zany olo izy
fikonapirenena aloha le izy fa tsy hoe tsy dinika politika to mbola afaka anyefitsika rehefa aveo de mbola tsy azo afangaro ny resaka hoe eloka mikasika ny hoe firenena ny kolokolo samihafa sy ny hoe fampihavana-pirenena sy ny hoe fikonan-doha-pirenena ka zay betsaka ny lamina mila petraka ary ny zava-dehibe de hoe ny fametrahana arofanina ho an'ny firenena mba tsy hiverenan'ny ohatr'izao tsony hoe nandeha 6 sy 4 arivo nandeha 8 folo sy 4 arivo nandeha 5 amby 9 sy 4 arivo de zay le hoe ny crise teto Madagasikara ohatrany hoe taloha mety hoe 5 ambin'ny folo taona miova repoblika de aveo misy crise folo taona de nidina 7 taona de tamin'ity saiko 1 taona le farany teo de zay le ohatrany raha alaitsika sary an-tsaina izy de ohatrany hoe angalariko daholo ny eto anao trano toky de mifona amin'ny toky rehefa aveo de sady tsy mamirina de eo araha velako ny eloko tahiry mitsaka kely any ambanivohitra aloha mandritra ny anina de tsika olo finoana ka mamela ny eloko tena tsy haiko itsika mpiaino aloha fa ary le izy ny raharaha zay mety hoe raharanay mi rahalahy fa le izy ty raharaha-pirenena nge mety hoe zany hoe volan'ny fanjakana volam-bahoaka fanana am'mpanjakana fananam-bahoaka ka raha misy zavatra mampiaya de adedina le izy nge tsisy miteny mihitsy to de direct tany ameritry atosika na tsy efana tamory fa hoe adedina ianao so fanadidina de hoe tsara no fanenjana politika tena zay le manahirana am'le izy ka zay hoe matotsika mametraka de hoe apetraka ny ady amin'ny tsy maty manota mba tena ho ary fanina ao andrehetra maraparanantsika azy milohan'ny andraisana ny doka samy hafa ny filakevitra minisitra araka ny natsipiny namana tahiry teo betsaka reo fanendrena fa isan'ny sombin-javatra raisitsika sy ampitaina ny fanapahan-kevitra mikasika ny hoe ny raha ara-sosialy zany resaka angovo de apetraka ny komity ho an'ny fanarenana na ny comité de redressement ho an'ny jirama izay hoe isan'ny olana hatramin'izao moa ty jirama ty de apetraka ihany koa ny filakevim-pitantanana vaovao de ho an'ny arenakebon'ny tany ho an'ny Madagasikara isan'ny hoe manana betsaka an'io de nakatoavana zany ny fiantsona an'ireo hoe vonona ifanenana amin'ny fampiroboroponany fitrandrahana asa hoe manahoana mety ho endrika hoe ny grande mine ve zany sa reto salatsalany sa hoe ahoana fa de hoe zava-dehibe aloha zany amin'ny lafin'ny toekarena resaka momba n'izay solika izay koa fa lasa nangina le satria io nge ny olantsika satria le Will Lord le tsarona tamin'ny andron'ny Hery Rajaonarimampianina efa nanaovana andrana nge tombo manamboly de ohatran'ny efa nandefa de aveo de ohatrany tsy mifanentana tsy compatible indray de neo atsika mitsolika mavesatra amina orinasa vahiny tena enjakenja ahoana tery atsika doka kely aloha dahoary